Rehefa malala ho amintsika rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga eto amin'ity fandarana ity indray zany itsika zao, fanantenana ao ambadiky ny ampitso. Raha efa nanaraka n'ilay fandarana voalohany ianao dia mino aho fa efa misy zavatra miovy eo amin'ny fiainanao, ny amin'ny lafiny fananana fanantenana feno hiatrehana ny fiainana. Raha ohatra ka mbola tsy hitanao le izy de manoro hevitra anao ataovy zay ahitanao azy jerevina amin'ny serasera Facebook. Raha tsy naraka teo amin'ny radio ianao dia azonao atao ny miantso ny laharana finday 034 87 464 85 034 87 464 85 mba hanananao ny fizarana voalohany amin'ity fandarana zay arahantsika ity. Milohany hidirantsika amin'ny lohahevitra androany dia hivavaka isika tompoko. Andriamanitro, nandamina indray ianao de tafahoana eto indray izahay ny amin'izao tohiny izao programa izao, ka dia ankasitrahanay ianao noho izany de toloranay ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Fa amin'ity androany ity zany tompo de angatahanay ianao mba hitahy anay indray, mba haizanay mandray amin'ny fototsotra ny afatra avy amin'ny teninao. Karazan'olona maro samihafa amin'ny toerana maro samihafa, sokajy taona samihafa, amin'ny fivavahana samihafa na fiangonana samihafa, izay rehetra manaraka n'izao programa zao. Kanefa tompo, mino fa izay rehetra reo dia samy manana anjara fitahiana efa nomaninao amin'izao programa izao, ka dia aoka iseho ny voninahitra ao Andriamanitro, izay kosa ampianaro hanitry tena. Ngatahako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ny lohahevitra rahantsika amin'ity andro faharoa ity zany rehefa malala de ny hoe tsy ambaratelo hananana fiadanana mandrakizay. Tsy ambaratelo anankitelo. Ifantoka ao amin'ny Jaona 4:12 ny andraisantsika an'ireo leson'ireo, fa tsara aloha tsahivina kely nresantsika maly hoe ny Romanina 5:12 ny 2:4 de milaza fa voasoratra nosoratana ny soratra masina mba hananantsika fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy ao amin'ny soratra masina. Nresantsika tamin'izay fa ameno fanantenana ny fonao ny tenin'Andriamanitra, ka de aoka mba ho tia ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra de raiso zay afatra zay lesina omen'Andriamanitra anao anatiny io, de hitanao fa ho feno fanantenana ny fonao, tsy miankina amin'ny hoe inona ny zavatra hanananao na inona ny zavatra tsy hanananao, tsy miankina amin'ny hoe tena efa sarotra loatra kosa aloha iny toe-javatra ny ainako iny kosa aloha tena tsisy hevitra, tsy possible mihitsy ny hananana fanantenana tamin'iny toe-javatra ny ainako iny. Tsy miankina amin'izany rehefa malala, fa miankina amin'ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra sy ny fametrahanao amin'ny lanjany zay tena tokony ho toerany zany tenin'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao. De ny 7:12 amin'ny Romanina 5:12 io de manao hoe ary Andriamanitra ny fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Andriamanitra ny fanantenana ilay Andriamanitra ivavahantsika io, ary miaraka amin'ny azo ao androany mameno fanantenana ny foko izy, fa mbola hitombo io. Raha ampitso indray mbola mitombo amin'ny fanantenana tsika amin'ny alalan'ny fanahy masina rehefa miaraka amin'io Andriamanitra ny fanantenana io. Dia efa nanomboka ny andray reo ohatra ny fanantenana avy amin'ny soratra masina tsika omaly dia voalaza fa fanantenana mahafinaritra lay fotoana lehibe isehoan'Andriamanitra de Jesosy Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra andray atsika. Rehefa tonga izay fotoana izay
misy ampahany vitsivitsy voalaza ny soratra masina na de tsy ho takatra ny saitsika amin'ny fahafenony azy voalaza fa Andriamanitra mihitsy ny toetra eo amintsika hiaraka onina amin'Andriamanitra tsika ndray androany de mbola hiara onina amin'Andriamanitra mandritra ny mandrakizay tsika naiza toerana misy anao am'izao na fiarahamonina inona angamba mety any amin'ny toerana zay tena iverina hoe anjakany ny faratsy-pitondran-tena na any amin'ny toerana zay tena mitoka monina lavitra any na any amin'ny toerana tsy fantatro fiarahamonina any amin'ny voafonjany misy anao naiza misy anao mandalo fotsiny io fa mbola Andriamanitra sy ny anjeliny lanitra ary ny olombo vonjy rehetra no fiarahamonina iainantsika mandrakizay satria zany no fanambaran'ny soratra masina angamba mety mandalo zavatra mandrotsatra ranomaso ianao fanaintainana mafy alahelo vokatry ny fisarana na vokatry ny tsirariny atao aminao fitarainana fahafatesana fa zao ho avy ny fotoana tsisy tsony zany zay ny voalazan'ny soratra masina ary dia iainantsika zany ho avaozin'Andriamanitra ireo toe-javatra rehetra zay tsy azoko anoarana izy aloha zao tsy azoko anoarana tsy afa-manoatra am'zany tsy afa-manoatra am'zany isika anisan'ny zavatra anankiray zay mamelo velo amin'ny fo ny fisarahan-toerana za zany zao de maro reo tena malala ny foko tena akaiky mihitsy ary mamelo velo ao anaty ao ny alahelo azy isan'andro fa tsy afa-manoatra ny sara-toerana fisarahan-toerana tsy fantatro mbola ho tafahoana aminy ve roviana tsisy fantatro zany fa zao mandalo fotsiny zay fa ho avy ny fotoana ho avaozin'Andriamanitra ny zavatra rehetra zany voalazan'ny soratra masina ry avy malala hitahy atsika rehetra Andriamanitra dia mba ho raisitsika ampo zany tenin'Andriamanitra zany fa izany ny anamboatra atsika hananantsika fiainana feno fanantenana nisy fanadiadiana natao tamin'ny Amerikanina vao tsy ela nisy fanadiadiana hoe zao zany ilay fanontaniana napetraka hoe inona no ilainao indrindra mba halavorary tsara ny tontolo andronao inona ny zavatra tena ilainao ka raha tsisy an'ireo zavatra ireo anao de tena tsy azo lazaina hoe tsy tomombana tsy lavorary tena tsy tafavoaka mihitsy inona ireo zavatra ireo mba fantatrao ny vokatra ilay fanadiadiana ozy hoe tany Amerika natao ilay fanadiadiana ny 730 ny olona nanaovana fanadiadiana de nanambara fa ny kafe aloha de tena tsisy hevitra io no ilainy indrindra mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra fa raha vao tsisy an'io izy de tsy tafavoaka ny tontolo androny 730 ny 20 de nilaza hoe ny bonbon sy chocolat sy ireo zavamamy vatomamy isan-karazany io aloha de tena tsisy hevitra tsy afaka manao ny tontolo androko mihitsy raha tsisy an'ireo ny 20 de nilaza hoe ny tambajotra tserasera ny Facebook ny internet sy ny sisa reny le tambajotra tserasera sosialy rehetrarehetra reny tena tsisy hevitra mihitsy raha vao tsisy an'ireny ary de reny no mameno ny fiainany fa ny 40 monja no nanao fanambarana fa ny baiboly no zavatra tena ilaina mba hafany miatrika tsara ny tontolo andro ka tsy azony atao mihitsy zany hoe tsy miaina amin'ny soratra masina mandinika sy manovery amin'ny soratra masina tsy ho vita ny atrika ny fiainany tsy misy an'izany rehefa malala raha diniantsika zany io fanadiadiana io dia avoroeny ny olona zay mihevitra hoe tena mila ny soratra masina ny olona mihevitra fa tena mila kafe izy eo amin'ny fiainany kafe ny tena ilainy indrindra eo amin'ny fiainany azotsika sara-tsaina am'izany ohatry ny ahoana ny toeran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny akamaroan'ny olona am'izao andro iainantsika izao mety azo eritreretina ve zany fa olona maro be anarivo na analy na anapitrisany no mitady fiadanana any amin'ny toerana zay tsy ahitany an'izany fa hevery nefa fa io no mitondra fiadanana ho azy mety azontsika eritreretina ve zany ry ava malala
fa maro ny olona mandeha any amin'ny toerana diso mba hahafahany mitondra tsara ny fiainany, everiny fa fiainana ananana fiadanana. Mety azotsika eritreretina ve zany fa ny akamaroan'ny olona miaina eto amin'ity zao tontolo zao ty de tsisy anjara toeran'ny soratra masina mihitsy na anjara toeran'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiainany. Rehefa malala mety misy zavatra tsara kokoa ve mba afaka hanampy anao, afaka hanampy atsika hamakivaky tontolo androtsika, afaka hahita zavatra tsara ve tsika mba hitondra fiadanana amin'ny androtsika ambony kokoa noho ny kafe ray kopy, mihoatra noho izay azony kafe ray kopy omena ny olona anankiray. Zao no voasoratra ao amin'ny Janona 4:20. Vakitsika le izy tsy ho vitantsika hatramin'ny farany akory ny andininy rehetra ao amin'ny Janona 4:20, ary tsy ny lesona rehetra ao amin'ny andininy izay vakitsika akory no resantsika, tsy anam-potoana amin'izany isika, fa reto kosa misy zavatra vitsivitsy ny tsongaina. Janona 4:20 vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 13. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, ary raha tsy zany de efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka zay hitoerako no hitoeranareo koa. Lay tompontsika any an-danitra nanao ny fanambarana io rehefa malala, nambarany fa tena fanantenana azo antoka ny fiaviany. Zao nanomboany azy hoe aza malahelo ny fonareo. Raha atao amin'ny teny hafa zany de zao aza mitebiteby, aza mitaintaina, aza manangona zavatra zay ampahory fa zao aoka mba hanam-piadanana, aoka mba hilamina tsara. Satria nahoana? Inona ny zavatra iseho? Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro na iza ho an'ny olombelona rehetra dia samy manana anjara any daholy. Ampy ho atsika rehetra ny fitoerana zay omanin'Andriamanitra ho atsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka de zao oka samy haka ilay anjara fitoerany any. Ny ataontsika eto no azahoantsika miomana mba ahatratra ahazo an'izany fitoerantsika zany. Fomba fiainantsika eto, ny fomba fiatrehako ny fiainako, ny fomba fiatrehako ny fahafatesako dia fomba fanomanako ny ahafahako miditra any amin'ilay fitoerana any an-danitra. Ka ninona zavatra niseho teo amin'ny fiainako tamin'ny lasa, ninona adalana vitako tamin'ny lasa, na inona lasanao, ninona zavatra niseho teo amin'ny fiainanao, de misy fitoerana ho anao any, misy fitoerana ho ahy any, misy fitoerana ho atsika any rehefa malala. De aoka mba samy ho tafaraka any tsika. Zay zany fotoana rendez-vous ifanaovantsika, aoka mba samy ho tafaraka any isika, fa efa any lay fitoerana ho atsika any. Ampy ho any rehetra, ampy ho anao sy ny ankonanao, zay olona rehetra fantatrao rehetra de manana anjara toerana any, ampy ho atsika rehetrarehetra ny any. De ohatran'izay koa izako ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao dia manana anjara toerana any. Maro moa ny olona tsy mieritreritra n'izany mihitsy, tsy te hiomana no amin'izany mihitsy izy, fa de zao eto ihany. Ary zany mahatonga azy miaina fiainana tsisy fanantenana. Ary raha mba misy fanantenana aza de le fanantenana pokaty, zay moa le fomba fitentsika azy, fanantenana nantenainy kanefa rehefa tena tonga tokoa tsisy ninina akory kay le izy de diso fanantenana. Fa any misy fonenana ho atsika ny rehefa malala. De hitantsika ny Andriamanitra mba samy ho tafaraka any isika. Angamba mety mbola tsy niona mihitsy isika. Ianao zao mety mahita eto, fa za zao mety tsy mahita anao, mety tsy mifankahitsika fa mifankandre fotsiny ihany koa. Fa zao ho tafahoantsika any, satria samy manana toerana any isika rehetra. Ka raha miomana ho amin'izany isika, miomana amin'ny fomba
fomba tena sérieux fa tsy tenenina eo ambava fotsiny hoe miomana nefa mbola babo ny zavatra eto amin'ity fiainany ity. Raha miomana ao amin'izany itsika de ho tafaraka any. Jesosy raha nyteny hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo. Le hoe mamboatra fitoerana zany tsy hoe akory nandenakany izy de izy zany karazana hoe chef de chantier any amin'ilay tanàna vaovao, Jerosalema vaovao amboarina de ny anjely rehetra no ouvrier mpiasa, tsy zay akory le izy. Fa Andriamanitra, lay Andriamanitra masina de Andriamanitra marina. Le Andriamanitra fitiavana de Andriamanitra marina. Ka zao zay ireo rehetra zay fa niomana ho any nanaraka ny fepetra tokony ho tafiditrany de ireo zany no tafiditrany. Zay no maha-Andriamanitra mpitsara marina azy. Misy fitsarana zany atao any an-danitra. Baiboly moa de manoritsoritra an'izany. Mbola isy fotoana iresantsika an'izany atsy aoriana. Ary Jesosy io Jesosy dia mpisolo vavantsika. Zay nanaiky handray azy, hanova azy, hanamboatra azy, handray famitsorakeloka avy any aminy noho ny fahasoavany. Reny olona reny zany lay olona atao hoe niomana ary vonina ho any amin'le fonenana any. Ka Jesosy ilay manamboatra fitoerana ao tsika zany de Jesosy ilay manomana miatrika atsika eo amin'ny fitsarana any an-danitra. De izy misolo vavantsika manoloana n'ilay fitsaran'Andriamanitra. Voalaza moa fa misy anjely alinalina arivoarivo, misy boky voasoratra iraketana ny fomba fiainantsika rehetra. Daniel 7 milaza an'izany ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra io fa Jesosy Kristy dia miaro antsika ao anatin'io fitsaran'Andriamanitra io. De rehefa aveo ho avy indray izy. Rehefa izy tonga zany tsy hoe tonga izy zay vao isy ny fitsarana, fa rehefa tonga izy de fa hanavaka ny azy, handray ny azy andeha amonjy anio any an-danitra io. Zao tsika ry avy malala ny tokony hiomana ny amin'izany. De mino fa tena hanamboatra ny fiainanao tokoa ianao mba ho isan'ireo zay manam-piadanana. Zao le fanambarana nataon'i Jesosy hoe aoka hanam-piadanana, aza malahelo, aza mitaintaina, fa zao efa misy fiainana fitoerana ho anareo amboariko any, de ho avy akanareo. Fanambarana anankiray faharoa amin'ny Jaona 4:12 io de hitantsika eo amin'ny 7:12. Ny 7:12 sy 7:12 zao no tenenin' Jesosy: ary na inona angatahinareo amin'ny anarako de ho ataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko eo amin'ny anarako ianareo de ataoko zany. Ry avy malala, mba lay fisaira-tsaina nge Kristy lay tompontsika, lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, mahay ny zavatra rehetra, tsisy zavatra tsy hainy. Ary izy io lay manamboatra fitoerana ao antsika any an-danitra de mandritry ny fotoana iomanantsika ho any an-danitra de zao no teneniny hoe zao azonareo atao mangataka zay ilainareo rehetra amiko fa ho ataoko zany. Mamy ane zany tenin'Andriamanitra zany ry avy malala. Zany ho fiainantsika ety amin'ity zao tontolo zao feno faharatsiny ity. Raha manapa-kevitra iaina ao anatin'izany fiainana zany isika de za milaza aminao fa tsy hitako hoe inona indray mbola fomba fiaina tsara noho izany. Tsisy fiainana tsara noho izany eto amin'ity zao tontolo zao feno faharatsiana ity. Ry avy malala, inoko fa tapa-kevitra ianao zao mba hanana fiainam-bavaka, mba hatanteraka an'io lazain'ny tompontsika io hoe na inona angatahanareo amin'ny anarako de ataoko zany. Miaina amin'ny fiainam-bavaka isika eo am-piomanantsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa raha izany ny fiainanao de ho hitanao zany hoe fiainana manam-piadanana. Ary mbola nampiany Jesosy an'ity fanambarana ity le izy misy kokoa miditra antsipiriany kokoa Jesosy. Jaona 12:17 de zao no lazainy: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Ry avy malala, mariny Jesosy tsara zany eto ny afahantsika mandray ho teny fikasana io. Miray aminy isika, tenenitsika omaly hoe raha le tena Andriamanitra any an-danitra tokoa
no tena ho Andriamanitra ao. Faharoa, mitoetra ao anatinareo ny teniko. Nyresantsika tamin'ny lesona omaly fa io soratra masina io ilay nisoratana mba hananantsika fanantenana. Raha Jesosy tokoa no Andriamanitsika, ilay Andriamanitra ny fanantenana, ary ny soratra masina ilay natao hitondra fanantenana, dia izao ny voalaza. Raha zay no izy dia angatao izay tianareo, na inona fa ho tonga aminareo zany. Jesosy manao an'izany teny fampanantenana zany. Dia tahinao ny Andriamanitra mba ho isan'ireo olona izay tena hanolo tena ho azy marina ianao, ary hitoetra ao anatinao tokoa ny tenin'Andriamanitra. Dia izay ny baiko ny fiainanao, dia izay ny andamina ny fiainanao. Mivavaha mafy mba tsy hisy hoe ny ampahany eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny tazomiko, fa ny sasany aloha satria ohatrany tsy dia mifanaraka loatra amin'ilazay ny fiangonanay zany, ka dia aleo aloha izay apetraka ery amin'ny sisiny ery, ry avy malala, raha tena mitoetra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra, dia angatao izay tianao na inona. Nomena ireny teny ireny mba hanananao fanantenana. Mbola ho hitantsika any manaraka fa natao hanitsiana izay diso io soratra masina io. Aza mihafahafa mihitsy hoe ohatrany tsy mitovy amin'izany le nampianarina anay, fanitsiana izay diso ny soratra masina. Ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra ny tokony mandamina ny fiainako, fa tsy ny tenin'olombelona na ny fomba fanao ny fiangonana. Maro be ny olona zay lazay ny mpitondra fivavahana any aminy, dia izay no arahany, dia dinganiny fotsiny tenin'Andriamanitra. Tsy tonga dia ialany fotsiny ilay tenin'Andriamanitra fa hoe zao no lazay ny mpitondra fivavahana any aminay. Faharoa ihany koa mikasika an'ity vavaka ity dia ny Kolosiana 4:2 dia milaza hoe mahareta amin'ny fivavahana. Mahareta amin'ny fivavahana. Inona moa ny tena lesona lehibe amin'izany? Ny fotoana andraisanao ny valy ny vavaka izay nangatahanao, Andriamanitra mahalala azy. Fa zao mahareta mivavaka, mandra-pahazonao ny valim-bavaka. Andriamanitra mahafantatra ny tena mahasoa antsika, ka iza tokoa moa mahalala sao dia hoe mivavaka androany, dia azoko ny valim-bavaka androany, dia tsy mivavaka tsony raha-pito satria efa azoko ilay nangatahako. Andriamanitra mahafantatra. Fa zao ny zavatra farany tiako marihana, raha na dia na inona toy zavatra miseho amin'ny fiainanao. Filipianina 4:4-5 dia zao ny voalaza: aza manay na inona. Fa aoka ny fivavahana sy ny fonina mba mifisaorana no tonga no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aza manay na inona. Aoka zany mba tsy hivoaka ny vavantsika mihitsy hoe natahotra be mihitsy na hoe tena nitebiteby nitaintaina tsisy oatra zany tsy izany. Aza manay na inona. Ka dia zao ho mpanome voninahitra an'Andriamanitra ny itsika amin'izany. Farany amaranako azy 9:20 dia zao ny tenenin'io tompontsika io: tsy amelanareo kamboty aho. Tsy amelanareo kamboty aho. Eo foana izy, tsika zao tsy mahita maso azy, fa eo foana izy. Amin'ny alalan'ny fanatrehan'ny fanahiny masina dia hiainantsika miaraka aminy. Dia azontsika atao ny atateraka an'ilay hoe raha miray amiko ianareo, miaraka amin'ny Jesosy amin'ny fotoana rehetra, ary dia izy no mpiaro antsika. Dia amin'izay fotoana izay no atateraka eo amin'ny fiainantsika ilay voalaza amin'ny 5:20 hoe fiadanako no avelako anareo. Jesosy no miteny an'io, ilay fiadanany. Izy moa zany ilay voalaza ny soratra masina hoe andrian'ny fiadanana, prince de la paix. Ny fiadanany no meny antsika. Rehefa tsy amelantsika ho kamboty izy, fa miaraka amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia zao ny fanambarana ny teneniny hoe Jesosy no miteny rehefa tonga ny fanahy masina dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Mampiaiky ny olona rehetra izy. Anisan'izany ianao, fa ratsy ny fahotana. Mampiaiky antsika rehetra izy ny amin'ny fahamarinana, dia tsy ninona zany fa ilay hoe ny teninao ny fahamarinana. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ampiaiky antsika rehetra ny zavatra tokony iainana eo amin'ny fiainantsika, miainga avy amin'ny foto-kevitra ara-baiboly izy. Ary fanahy masina ihany koa dia ilaza amintsika ny amin'ny fitsarana.
ny amin'ny fitsarana zay eo no andraisantsika ny tena valiny asa zay nataotsika. Aoriana ny fitsarana tsisy tsony ny zavatra tsirariny, tsisy an'izany tsony, tsisy tsony ny fanaintainana, tsisy tsony ny hoe tena mpanompon'Andriamanitra kanefa dia nandalo zavatra zay tsy araka ny tokony ho izy. Reto ary zany amin'ny fitiniko ilay zavatra anankitelo voalazan'ny Jaona 4:12 mba hanananao fiadanana maharitra. Ny zavatra hafa mety misy milaza hoe iry manome fiadanana sy ny sisa eto amin'izao fiainana izao, mandalo fotsiny ihany reny. Fiadanana maharitra ny voalohany ho avy indray Jesosy. Ka ho avy indray Jesosy rehefa ho avy izy lay prince de la paix rehefa ho avy dia hitondra fiadanana ho antsika. Ny faharoa eo amintsika eo foana izy fielofantsika ka azontsika atao no miteny aminy miresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka ninona angatahntsika dia ho ataony izany. Ary ny fahatelo dia sakaiza akaiky antsika mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina Jesosy. Dia meteza hiaino ny izay bitsiny fanahy masina aminao. Ry hava-malala, hameno fiadanana ny fonao anie Andriamanitra, ho feno ny fiadanany lanitra anie ny fonao, ary dia ho feno ny fanantenana indray ny amin'ny fiaviany tsy ho ela intsony anie ny fiainanao. Hivavaka isika tompoko. Rainay masinao any an-danitra, misaotra anao no ireto mpanomponao zay nanaiky ny hiaino ary ampilatsaka ao am-pony ny teninao, teny fampanantenana nataonao tamin'ny faraparan'ny fiainanao tety ambonin'ny tany, ary dia mbola mitoetra ho fiainanay hatramin'izao. Ny amin'io ho avy indray ianao tsy ho ela intsony, tokony hanana fiainam-bavaka izay ka dia zay vavaka ataonay dia ho enonao zany, ho valianao, ary indrindraindrindra ny fanahinao masina hiara-dalana aminay mandritry ny fiainanay ety ambonin'ny tany. Andriamanitra ampio izay rehetra mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay izany. Ampio izay mba hanana fiainam-bavaka, ampio izay mba hiaina eo ambanin'ny taridalana sy ny fampaherezana fananaran'ny fanahinao masina, ary dia ho isan'ireo mpandresy rehefa tonga ny fotoana ny tendrenao, ho isan'ireo olom-bavonjy satria nanaraka ny toromarika izay nomenao. Ka ny fahasoavanao Jesosy Kristy Tompo, ny fiadananao Andriamanitra ray, ny fampiraisana avy aminao fanahy masinao ho arotsakao ho amin'ny mpiaino rehetra izay nanaraka izao fandarana izao androany. Tononoko amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra ry hava-malala. Mino fa handray am-pony zavatra rehetra izay rena teto ianao ary anaraka indray ny fotoanantsika ara-pitso. Dia samy ho tahiny Tompo daholo. Amen.